Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy sy Tompo Andriamanitra rainay io, misaotra sy mideranao ary mankalaza anao zahay, ilay Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, ilay Andriamanitra ny famindram-po, ary Andriamanitra mpamonjy rahateo. Miharihary eo amin'i Jesosy Kristy ilay Tomponay, ilay Andriamanitra, ilay Mesia, ny famonjena izay ataonao aminay. Koa dia misaotra sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay. Taio ary Tompo ny teninao izay ho vakiana sy ho renesinay izao mba hitondra famonjena ho anay tokoa, hanazava ny sainay ary hitarika anay ho amin'ny lalan'ny fahazavana mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy, no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio indray ry havana, dia hitantsika eo amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko 2, ny andininy 20 hatramin'ny 5:20. Jaona voalohany, toko 2, andininy 20 hatramin'ny 5:20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ianareo kosa manana hosotra avy amin'ilay masina, ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy amin'ny marina. Iza no mpandainga afa-tsy ilay mandaha ny Jesosy tsy ho Kristy? Izy no Antikristy, dia izay mandaha ny Ray sy ny Zanaka. Izay rehetra mandaha ny Zanaka no tsy manana ny Ray koa. Izay manaiky ny Zanaka no manana ny Ray koa. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny Zanaka sy ny Ray kosa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala amin'ny Tompo, ny apôstôly Jaona, izay manoratra ity epistily ity, ilay nantsoina koa hoe epistilin'ny fitiavana, ilay nataoko hoe apôstôlin'ny fitiavana, dia manoratra ho an'ny taranaka aty aoriana, manoratra ho an'ireo mbola zazavao amin'ny finoana sy ireo izay mifoha amin'ny fifohazam-panahy sy amin'ny torimasom-panahiny. Izany no mahatonga ny Jaona manoratra ery amin'ny andininy 12 sy ny 13 ny lazany fa manoratra taminareo ankizy madinika aho, te ampita fanilo ho amin'ny taranaka teoriana izy, ka manoratra amin'ireo sokajin'olona samy hafa, manoratra anareo ankizy madinika aho, manoratra amin'ny nareo ray aho, manoratra taminareo zatovo aho, hoy izy. Ambara mantsy ry havana fa ny apôstôly Jaona no apôstôly nahatratra fahanterana indrindra
ary efa antitra tokoa izy tamin'izao nanoratra ny epistily izao, no indro manana faniriana ampita fanilo ho amin'ny taranaka aty aoriana. Ao anatin'izany hafatra mafonja, hafatry ny ray ho an'ny zanaka izany, no ampitany Jaona ihany koa ny maizy azy, ny hosotra masina, ny maizy azy ny fananana ny fanahy masina. Hoy izy miteny amin'ny 12 hoe: fa ianareo kosa manana hosotra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Andeha ro jerentsika anio ary ry havako ny mahazava-dehibe ny fananana izany hosotra masina, ny mahazava-dehibe ny fananana ny fanahy masina izany. Voalohany ary ry havana, ambara fa ny fananana ny fanahy masina no ahafantarana ny marina. Ny fananana ny fanahy masina no ahafantarana ny marina. Raha miteny hoe marina isika ry havako, dia mahatsiaro avy hatrany ilay tenin'i Jesosy Kristy manao hoe: izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Araka izany dia ambara fa i Jesosy no fahamarinana, i Jesosy no marina, koa izay manana ny fanahy masina ihany no mahatakatra, no mahamarina any Jesosy Kristy tompontsika. Eto ary dia ambara fa misy olona samihafa izay roboka sy manaraka fampianarana any amin'ny fampianarana tsy izy, any amin'ny fampianarana sandoka, ary dia lasa nanaradia ny antikristy mihitsy. Ireny sokajin'olona ireny dia ambara eo amin'ny 7:10 fa tsy olona avy any ivelany akory, tsy avaiza-tsy akory fa avy ao anatin'ny fiangonana ihany, ka ilazany Jaona manao hoe: avy tamintsika ihany no niala ireo, nefa tsy mba namantsika izy. Satria nahoana? Satria tsy manana lay hosotra masina ka tsy mahatakatra ny marina. Efa ajamba ny fony, ny saina, ka tsy mahatakatra ny marina izay ambara ny soratra masina izy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, Jesosy Kristy dia efa niteny fa ho avy ny mpanianatra, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Ka ao anatin'ny zavatra rehetra izay ampianarin'ny fanahy masina na ny mpananatra, ny mino, ny fahafantarana sy ny fanekena ny mahamarina an Jesosy Kristy. Andriamanitra marina Jesosy, ary tsy misy lainga ao aminy, tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Ary ny fahafantarana ny mahamarina an Jesosy no hatakarana ny mahamarina an'Andriamanitra ray ihany koa. Izany no hitantsika eto amin'ity soratra masina ity. Ry havako malala, ny fanekentsika hiasan'ny fanahy masina no anekentsika ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy misy mahay manaiky an Jesosy Kristy arak'izany sy ny fahamarinana entiny raha tsy manaiky hiasan'ny fanahy masina izy. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity nofinainy ity dia ny hoe: ny fananana ny fanahy masina na ny hosotra masina no hitoerana amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fananana ny fanahy masina no hitoerana amin'ny fiainana mandrakizay. Eo amin'ny 12 sy ny 15 no ahitantsika izany. Ary raha mamaky manokana isika ry havana, ny 14
dia farafahakeliny ao amin'ny 1.2 no miverina ny 4 miverina ny teny hoe mitoetra. Ny teny hoe mitoetra dia azo itenenana koa hoe monina, na hoe maro-toerana, na hoe maka fototra, na hoe maka faka. Zany hoe ny mpino izay manana ny fanahy masina dia azo ambara fa miorim-paka ao aminy ny fiainana mandrakizay, izay ambarany Jaona eto. Zary lasa maka fototra eo amin'ny fiainany ny fiainana mandrakizay. Zany hoe tena fiainan'ny olona manana ny fanahy masina ny fiainana mandrakizay. Zary ivon'ny fiainan'ny olona izay manana ny fanahy masina ny fiainana mandrakizay. Arak'izany ry havako malala ao amin'ny tompo dia ambaran'izao mofinaina izao fa tsy zavatra maivana eo amin'ny fiainan'ny mpino akory, na eo amin'ny fiainana izay nandray ny hosotra masina ny fananana izany fiainana mandrakizay izany. Ny fiainana mandrakizay dia iainan'ny mpino sy isantarin'ny mpino dia ny ankehitriny, ka izany mahatonga ny mpino manana fiadanam-po, fiadanam-panahy, ka na dia mandalo ady sarotra sy fizahan-toetra maro aza ny mpino, na mandalo fisedrana sy fiaretana amin'ny endriny maro ary ny mpino, dia mahatsiaro kosa fa maka fototra na mahazo faka eo amin'ny fiainany ilay fiainana mandrakizay, izay efa notenenin' Jesosy hoe ny fiainana mandrakizay dia tsy aiza fa ao anatinareo. Izany no ananan'ny mpino fiadanam-po sy fiadanam-panahy, toa mahatsiaro sambatra na dia ory aza miatrika fahoriana sy fizahan-toetra. Toa mahatsiaro ny mpino fa manana fiainam-pahasambarana ao amin'ny tompo, na dia mandalo zavatsarotra aza ny lalana izay diavina. Ry havako malala, ety am-pamaranana dia ambara amintsika mpino fa zava-dehibe ny fandraisana ny fanahy masina, zava-dehibe ny fandraisana ny hosotra masina amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana, manome antsika antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay, ary indrindra manome antsika antoka ny amin'ny Jesosy Kristy, ilay marina, ilay hany marina izay ambara ny tenin'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay Andriamanitra, ilay Andriamanitra ny fahamarinana, ilay Andriamanitra marina ka manolotra ny fiainana mandrakizay ho anay. Ankehitriny izay Tompo dia mametraka ny fiainanay eo ambany fahasoavanao, eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina, andehananay sy hitoeranay amin'ny fiadananao rahateo. Tompo, fa amin'izao herinandro vaovao izao ihany koa dia sitraka indrindra ny mitondram-bavaka, ny fiainan'ny ankohonana tsiraray avy, ny fiainan'ny isan-tokantrano, ny fiainam-pifankatiavan'ny mpivady, ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fifandraisan'ny mpiray tam-po, eny ny fiombonan'ny mpianakavy, na iza Tompo, na aiza, indrindra ireo ankohonana kristianina izay mametraka ny fiainana eo ambany fahasoavanao, taio sy arovy amasino, ho ankohonana vanona, ho ankohonana mendrika, ho ankohonana matahotra anao Andriamanitra, ary ho ankohonana izay afaka hijoro vavolombelonao amin'ny fotoana rehetra. Dia tsy dio isan-tokantrano, vangio isan-honam-baravarana ny ankohonana tsiraray,
mba anjakan'ny fiadananao Andriamanitra. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.